Bonjour, namboly sakay ihany izy fotoana dia navokatra ny reto hitanareo reto mbola maromaro fa reto aloha no azonao tazana dia nieritreritra hoe anamboatra sauce salsa amin'ny alalan'ireto sakay reto dia fikarakarana izay zareko aminareo indray androany. Zavatra ilayntsika sakay voatabia, tongolo oignon, tongolo gasy, coriandre ary citron. Endasina kely, grillena kely amin'ny lapoaly aloha ny voatabia, tongolo gasy ary ny oignon. Rehefa ohatran'izao izy dia azontsika bataina ary ataontsika ao anatin'ilay fitaovana imixena azy amin'izay. Rehefa voarotsaka ilay avy grillena teo dia arotsaka miaraka amin'ny ihany koa ny kotomila, ankoatran'izay ny sakay arak'izay sika ny tianao amin'ilay saosy moa zany, tsy adonona ny citron, ny menaka sahabo iray sotro fihinanana eo sira ary dipoavatra, izay zany ny episy nampiasaina. Ireo rehetrarehetra ireny no mixena dia mamoaka tahaka izao. Raha manana bocal ianao dia tsaratsara atao anatin'ireny bocal en verre ireny no hitehirizana azy dia atao anaty vata fampangatsiahana. Andraraka kely aloha tsika anaovantsika dégustation. Sauce salsa zany eritreretra hoe ohatra hoe mandihy foana ny eritreretiko rehefa izany salsa zany, fa ilay izy loatra ny salsa zany ihinana an'ilay izy. Masikasika kely, tsy nampoziko, ino sikasika kely ihany ilay sakay teo, everiko fa hoe tsy dia masika dia somary nataoko betsabetsaka, masikasika kely ilay izy na izany na izany ara tena matsiro zareko aminareo manaraka hoe inona daholo ny sakafo nohaniko sy nampiarahako tamin'ity saosy ity, fa betsaka aloha nazo hohanina miaraka aminy chips, salade, manao wrap reny ianao na tacos tsy haiko dia araraka ao eny ilay izy mety foana ampiasana ity saosy salsa tsika ity. Masintomana andranandray ary.